tsy crédible ianareo FFKM mitarika an'io concertation io. Filana ady mibaribary, fanambaniana, fanavendranana mibaribary ny fiantsoanareo any Andry Rajoelina izay filoha teo aloha. Mbola tadidinay ianareo le nandray tanana amin'ilay filoham-pirenena teo aloha izay nahonga anay, izay namono anay a. Nareo niazakazaka nakany amin'ny lapa. Fa mila ady ve nareo sa hoe mila inona? Iraisako ny fanambarana izay ataon'ny influenceur rehetra hoe lasa fitaovana le fivavahana e. Za FJKM dia aloha ny FJKM manokana ny asiako. Pasteur Andriamampianina Zaka, mialana anao amin'io FFKM io aza miditra amin'io raharaha io. Voalany ianao, voalany filohan'ny FJKM ianao, velom-panantenana be daholo izay mpiangona ao anatin'ny FJKM fa hoe tena hitondra fanavaozana ianao. Tsy arak'izay nefa ny zava-misy. Ny démarche rehetrarehetra nataonao hatreto, miala tsiny, fako daholo. Ilaina ianao mijoro amin'ny tanindrazana, ilaina ianao mijoro amin'ny firenena araka ny mampaminany anao. Fa mandisy fanantenana anay ny zavatra nataonao hatreto e. Zavatra hita, vitsy ny fianonanay tena nitolona, tanora teny Akanjo. Fa amin'izao mitonontonona ho Gen Z Gen Y, mitonontonona ho tena nitolona daholo ny olona rehetrarehetra nefa olona tsisy hita izany teny Akanjo. Mandeha ny concertation ireo goaika antitra tia teny, izay no mameno ny sehatra, izay no antsoinareo FFKM, aiza ny tanora. Refondation fa tsy refusation azafady. Hitroatra ve zahay? Sa iainao anay amin'izay nareo manomboka eto? Day le retsy e.